Namoaka andiana mpianatra navita fiofanana ny sekoly ambony FG Paramed Safinat Panea io no anarana ny saloran'ireto mpianatra ireto rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny taona maromaro teo anivon'ny sekoly tetsy amin'ny CCI Ivato moa no nijorany izany. Mpianatra 900 latsaka kely avy eo anivon'ny FG Paramed no nahazo mari-pahaizana diplôme de technicien supérieur, licence ary master avy amin'ny lalam-piofanana misy aheny eo anivon'ity sekoly ambony ity. Mandrafitra ny indray mihira Safinat Panea teny Egyptiana izay midika hoe les sauveurs de Madagascar na hoe ireo mpanafitra ny Madagasikara ity indray mihira ity. Notanterahana teny amin'ny CCI Ivato ny lanonana fizarana ny mari-pahaizana teo ambany fahiny ny flota le général ny sekoly. Reto promotion vokandro ndraiky moa zany zao dia fambaliny en promotion ny IFASI nandritry ny taona izay misy ny IFASI. Ireo mivoaka ireo zao dia nisy ny informatika, nisy ny tertiaire, nisy ny génie civil, nisy industriel, nisy ny agro ary nisy ny gémologie. Paramedy ihany mbola tsy mivoaka satria mbola amin'ny volana juillet izay vao mamoaka ny paramedy. Mpianatra mendrika indrindra tamin'ity andiana mpianatra navoaka ity moa i Gassar Afik izay mitondra fanazavana amintsika. Fa 5 taona zay no nianarako tamin'ny FASI anamafy antrakifa izay fampilatana. Ny tompony zany be dia be eo ny fahaizana ny zavatra nanarana tao ny lalàna zany ao anatiny. Zara teo moa ancien parlementaire c'était teo aloha dia ny lalàna zavatra misy malinana izay misy tombony anankiray hoentina hiatrehana manaraka. Manana ny toerany FG Paramed raha mitanina eo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana misy eto Madagasikara raha tao anaty izay folo taona nisian'izay raha ny fanamarihany ny flota le généraly. Alohan'ny indrindra aloha ny FASI dia mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana. Manana ny agrément de verture zay dia manana ny habilitation ihany koa satria moka amin'ny habilitation zany fidirana amin'ny LMD. Faharoa zay dia nanao défi misy tamin'ity miaraka mpampianatra polo maro izay tsy latsaky ny polo be dia be ireo dokotera ao aminay sy ny ireo manana pahaizana ambony rehetra zany mampianatra ao aminay, misy vazaha mampianatra ao misy rehetrarehetra mba tonga andraik'izao hivoaka tena ambony natra zany miaraka amin'ny fahaizana mihitsy sy mora ny fiasany. Ireo mpianatra nivoaka tamin'ity indray mihira ity dia efa afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany. Eo ihany koa nefa ireo mbola afaka manohy izany ho anareo izay maniry ny hanohy ny fianarany. Ary misy amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny sekoly ny vonona handray azy ireo hiasa ao aminy. Ankoatra ny fandraisana mpiasa hiasa ao aminy dia mandray ireo mpianatra manao fizarana asa ihany koa ireo orinasa mpiara-miombina antoka amin'ity sekoly ity. Mahakasika ny lalam-piofanana Paramed manokana kosa dia fantatra fa dia manao fizarana asa ny anivon'ireo ifitoeram-pitsaboana sy hôpitalim-panjakana maro manerana Madagasikara izy ireo amin'izao.